Faly miaraba indray toklasy topoavy amin'izao aliny alahady izao faly ankioma nasanao indray anjoetra amin'ny farany izao fandarantsika mahery amin'ny tialina ity ho lavalava ihany ny fotoanantsika maromaro ny vaovao misy ankiu ny vahiny izay raisina amin'ny ity androany ity. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa tsika rehetra mpanaraka ny fandarana mahery sy lalatsiny tem-pendohana noho ny fandarana noho ny fanomarana ara-teknika tsy maintsy natao tamin'ity ariva ity. Tontolon'ny baolina kitra vetrano no tsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity mitohy sy ny fananana fiadiana ny tompon-dakan'ny ligin'Analamanga. Ny andro fahatelo ary no tanterahana tamin'izao farany herinandro izao ny vokatra ao arahantsika dia ny feonana teo amin'ny ekipan'ny IFC sy ny United FC nandresy tamin'ny samazava enina ny ohatra ny ekipan'ny Commune Antananarivo renivohitra. Lalao dimy no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy tany Karion ny sabotsy lasa teo netiny ligin'Analamanga taranja baolina kitra nanamarika ny andro fahatelo ny fiadiana ny tompon-daka eo amin'ny sokajy diviziona voalohany. Nisongadana indrindra tamin'izany ny nanamotsanan'ny ekipan'ny FC tamin'isa enina no tsy misy ny ekipan'ny United FC tetsy Mahamasina ny sabotsy maraina teo. Mbola roa no aotra ihany koa nefa ny isan'ny sarahana mialoha ny fialan-tsasatra. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nampiseho ny tanjana sy ny fahaiza-manao ny ekipan'ny commune ka napetitra baolina efatra fanampiny iray. Tetsy ankilany dia hita tsy natohitra ny mpilalao-ny zakabe tamin'ity fihaonana ity. Nitoetrany araka izany sy ny fahombiazan'ny IFC taoriana no nandavon'ny ekipan'ny AS Adema teo amin'ny andro faharoa. Nanarak'izay dia resin'ny ekipan'ny Ajesaya tamin'ny isa telo no ray ihany koa ny Vesta Team ny ekipana tany katsaka izay nampijoro no mpilalao tanora no volavolaina tao anivon'ity ekipa ity ary hita ho nanahirana ny Vesta tokoa ny nanoatra izany. Farany dia niondrika tamin'ny isa roa no aotra nanoloana ny ekipan'ny Tana Formation ny ekipan'ny Kosfa baolina roa izay samy tafiditry Olivier teo amin'ny fizaram-potoana faharoa avokoa izany. Niadany lalao tamin'ny ankapobeny saingy nanova tanteraka ny zavanisy ny nanomeza mpitsara karatra mena anrado izay anisan'ny mpilalao herin'ny miaramila toy izao kosa ny vokatra tany Karion ny AS Adema nandresy ny Cospen tamin'ny isa roa no ray ny ASSM nampiondrika ny Ezami tamin'ny isa telo no ray. Tsy niseho ndray araka izany ny vokatra tsy napozana tamin'ity andro fahatelo ity satria saika nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa izay iarahany rehetra mpakafy baolina kitra sokajiana ho isan'ireo vaventy.